Eksodosy toko 4:30. Ny nanavaozan'Andriamanitra ny fanekena. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: Manamboara ho anao vato fisaka roa tahaka ilay teo, dia hosoratako amin'ireo vato fisaka ireo ny teny izay tamin'ilay vato fisaka teo, izay novakivakinao. Ary aoka hivonona ianao mandra-pahamaraina, dia miakara raha maraina ho amin'ny tendrombohitra Sinay, ka mitsangana eo anatrehako ao an-tampon'ny. Ary aoka tsy hisy olona hiakatra afa-tsy anao, ary aoka tsy hisy olona ho hita eny amin'ny tendrombohitra Sinay rehetra, ary ny ondry aman'osy koa sy ny omby dia aoka tsy hisy andrasana eny akaikin'izany tendrombohitra izany. Dia nanamboatra vato fisaka roa tahaka ilay teo Mosesy, ary ny maraina koa izy, ka niakatra tao an-tendrombohitra Sinay arak'izay nandidian'i Jehovah azy, ary nentiny teny an-tànany ny vato fisaka roa. Ary Jehovah nidina tao anatin'ny rahona ka nijanona teo aminy, dia nanonona ny anaran'i Jehovah. Ary Jehovah nandalo teo anatrehany ka niantso hoe: Jehovah, Jehovah, Andriamanitra mpamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana, mitahiry famindram-po ho an'ny olona arivo mandimby, mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloko ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika. Ary Mosesy niondrika faingana tamin'ny tany ka niankohaka, dia hoy izy: Tompo, raha mba mahita fiteo eo masonao aho, aoka ianao Tompo, andeha ao afovoanay, fa firenena mahafiatroko izy, ka hamela ny helokay sy ny fahotanay, ary raiso olovanao izahay. Ary hoy izy: Indro manao fanekena aho, ka eo anatrehan'ny olonao rehetra no anaovako zava-mahagaga izay tsy mbola nisy natao tany amin'ny tany rehetra sy tany amin'ny firenena rehetra, ary ny olona rehetra izay toeranao dia ahita ny asan'i Jehovah, fa mahatahotra izay zavatra efa ataoko amin'ny fiombako anao. Tandremo izay andidiako anao anio. Indro efa horoahako hiala eo anatrehanao ny Amorita sy ny Kananita sy ny Etita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita. Koa mitandrema fandrao anao fanekena amin'ny mponina eo amin'ny tany izay efa alehanao ianao, ka ho fandrika eo afovoanao izany. Faravao ny altarany, ary torotoroy ny tsangam-bato tsampony, ary jinjao ny aserahany, fa tsy ankohaka eo anatrehan'izay andriamanin-kafa ianao. Fa Jehovah dia saro-piaro no anarany, satria Andriamanitra saro-piaro izy. Ka andrao ianao anao fanekena mponina eo amin'ny tany, ka hijangajanga hanaraka ny Andriamaniny sy hamono zavatra atao fanatitra ao an'Andriamanina izy, ary asainy ianao ka hihinana amin'ny fanatiny. Ary andrao koa aka amin'ny zanany vavy ho vadiny zanakao lahy ianao, ary hijangajanga hanaraka ny Andriamaniny ny zanany vavy, ka ampandeha ny zanakao lahy hijangajanga hanaraka ny Andriamaniny. Aza manao Andriamanitra hanidina ho anao. Tandremo ny andro firavoravoana, dia ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira. Hafotoana no hinananao ny mofo tsy misy masirasira, araka izay nandidiako anao amin'ny fotoanandro amin'ny volana Abiba, fa tamin'ny volana Abiba no nivoahanao avy tany Egipta, izay voalohan'ny teraka rehetra ao Noa, dia ny lahy amin'ny voalohan'ny teraky ny bibinao, na omby na ondry aman'osy, fa ny voalohan'ny teraky ny boriky kosa dia hosoloanao zanak'ondry. Ary raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny voziny, ary ny lay matorehetra amin'ny zanakao dia avotanao,
ary aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Enemana no iasanao, fa amin'ny andro fahafito dia hitsahatra ianao, na dia amin'ny taopamafazana sy amin'ny taopidinjana aza dia hitsahatra ihany ianao. Ary tandremo ny andro firaviravona manarakaraka ireo herinandro amin'ny fanaterana ny voaloham-bokatra, raha mijinja ny varitridika sy ny andro firaviravona amin'ny fanangonana amin'ny fitsingerenan'ny taona. Intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovah Tompo, Andriamanitry ny Israely. Fa androaka firenena eo alohanao aho, ka hanitatra ny faritaninao, ary tsy hisy olona haniry ny taninao raha miakatra iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao intelo isan-keritaona ianao. Aza manatitra ny ranony zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy ianao, raha mbola misy masirasira ao aminao, ary aza vela ho maraina ny zavatra vonoina atao fanatitra ho ahy amin'ny andro firaviravona amin'ny Paska. Ny santatra amin'ny voaloham-bokatry ny taninao dia aterinao ho ao an-tranon'i Jehovah Andriamanitra ao. Aza mahandro zanak'osy amin'ny rononon-dreniny. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy: soraty ireo teny ireo, fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'i Jehovah 40 andro sy 40 alina izy, sady tsy nihinan-kanina na nisotro rano. Ary nosoratan'i Jehovah tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny didy 10. Ary Mosesy nidina avy tao an-tendrombohitra Sinay, ary teny an-tànany ny vato 2 izay nisy ny vavolombelona tamin'izy nidina avy teo an-tendrombohitra. Ary tsy fantany ho namirapiratra ny hoditry ny tavany noho ny tenenany taminy. Ary noho ny hitany Arona sy ny zanak'Israely rehetra Mosesy, ka indro namirapiratra ny hoditry ny tavany dia natahotra azy izy. Ary Mosesy niantso azy, dia niverina Arona sy ny lohan'ny fiangonana rehetra ho eo aminy. Ary Mosesy niteny taminy, ary rehefa afaka izany dia nanakaiky koa ny zanak'Israely rehetra. Ary Mosesy nandidy azy araka izay rehetra nolazain'i Jehovah taminy tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ary rehefa vita ny teny nataon'i Mosesy taminy dia nasiany fisalobonana ny tavany. Ary raha niditra teo anatrehan'i Jehovah Mosesy hiteny aminy, dia nanaisotra ny fisalobonana izy mandra-pivoakany. Dia nivoaka izy ka nilaza tamin'ny zanak'Israely izay efa nandidiana azy. Ary hita ny zanak'Israely ny tavan'i Mosesy, fa indro namirapiratra ny hoditry ny tavany, dia nasarin'i Mosesy ny tavany indray ny fisalobonana mandra-pidiny hiteny aminy indray.